Miaraba atsika rehetra indray ary indrindra fa miaraba andreo raya rehetrarehetra amin'ny animboantsika azy dia ny any an-dranomasina hatrany ho an'ny fandaharana mety toetry ny andro mbola mitombona hatrany ny filazana mahakasika ny herin-dranomasina amin'iny faritra atsimon'ny nosy rehetrarehetra iny zany eo anelanelan'ny Morondava ka hatraty amin'iny Talonaro iny mitatra aty amin'iny Morotsiraka Atsinanana moa zany ary ka hatramin'ny talata zany dia mbola manan-kevitra zay filazana mikasika ny any an-dranomasina izay. Raha ny aty an-tanety kosa dia mbola eo hatrany aloha nitsokan'ny alizay zay mampangatsika ny andro amin'iny Atsinanana sy ny ampovoantany rehetrarehetra iny zay teraka orana aty Atsinanana koa somary mandraondraona mety aranerika ny ilan'ny Atsinanana ho an'izay fa miamalefaka kosa izy raha ho an'ny manomboka ny any amin'ny alarobia any indray. Hojerentsika amin'ny atsipiriany kosa ary ny toetry ny andro mifanaraka amin'izay ho an'ny rapitso maraina zao dia ahitana orana malefaka zany ny morotsiraky ny Savasy Analanjorofo atoraka izany ihany koa morotsiraky ny faritra Atsinanana Vadivavy Fitovinany ka hatraty amin'iny tendrony avaratry ny faritra atsimo Atsinanana iny somary mandraondraona moa ny ilana sany ampovoantany fa dia ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny any andrefana rehetrarehetra any. Ny tolakandro ho an'izay rapitso zay ihany dia mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka ho an'ny Antalasy ny morotsiraky Analanjorofo toraka izany ihany koa ny morotsiraky ny Vadivavy Fitovinany mandraondraona hatrany ny Alaotra Mangoro sy ny Atsinanan'ny Analamanga sy Vakina Karatra iny fa dia ibalika hatrany aloha ny masoandro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa. Raha ny mikasika ny venan'ny maripana kosa indray ary dia manodididina ny 20 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny ampovoantany zay ambony indrindra izay somary tafalatsaka hatramin'ny 7 ny ambany indrindra any amin'iny Vakina Karatra iny manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 kosa ny morotsiraka Atsinanany Nosy raha toka 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny Nosy ny mafana indrindra moa raha ho an'ny rapitso dia any amin'ny faritra Poeny mahatratra 2 degré Celsius. Zay toetry ny andro zay ihany ary raha ho an'ny talata kosa indray dia mbola toy ny orana aty amin'ny morotsiraka Analanjorofo sy amin'iny Toamasina iny toraka izany ihany koa aty Atsimo Atsinanana iny morotsiraky ny Atsimo Atsinanana somary mandraondraona Vadivavy Fitovinany sy ny faritra Atsinanana Alaotra Mangoro fa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritra sisa. Ny mikasika ny maripana moa dia manodididina ny 20 ka hatramin'ny 20 hatrany aloha ny aty amin'ny faritra ampovoantany 20 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka Atsinanana sy 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefana aty andrefana no mafana indrindra dia ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe 30 degré Celsius. Ny amaranantsika azy kosa ary dia ny toetry ny andro ho an'ny alarobia efa somary niena ny herin'ny alizay amin'ny ankapobeny zany hoe mbola ahitana orana malefaka ihany aloha ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo sy ny Atsinanana ary ny Vadivavy Fitovinany mahazo ny tapany avaratry ny faritra Atsimo Atsinanana iny fa dia saika ibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa. Ny maripana zany dia somary niakatra kely 20 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'iny avoantany iny 20 ka hatramin'ny 20 aty Atsinanany Nosy ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 ny ambony indrindra amin'iny morotsiraka andrefan'ny Nosy iny ny mafana indrindra moa dia mbola ny faritra Melaky sy ny Menabe ihany 30 degré Celsius. Dia makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany mirary soa ho an'ireo ray rehetrarehetra amin'ny manaraka indray veloma tompoko.